rehefa avy nandalo ny faritry Mampikony sy Port Berger ny pasteur Mayola dia niato kely tao Antsohihy ny 17 ny volana Desambra 2024 mialohan'ny anohizany dia ny anavaratra ny nosy. Nandritra ity fiatoana kely ity no nanararaotany ny tafa tamin'ny antoko CFFM teto Antoerana toy ny fanaony amin'ny faritra rehetra izay lalovany. Nisy ny dinga fampandrosoana ary nisy ihany koa ny fanovana sy fandrafetana birao vaovao izay nandrafitra ny antoko CFFM teto Antoerana. Ny tondy ka fitsenana makotrokotroka no nandraisan'ny mpikambana avy ao amin'ny antoko CFFM ny pasteur Mayola ny alahady 17 Desambra 2024 ihany teto Ambanja na Sambrano. Certo, Senan. Ya. Cara apa ini sih ke CFFM mau jalan ya? Apa bola bola pun tak bola. Kita kan sih. Champion itu kembali. Si ini kuatnya. Bola bola bola. Sangat narana fionana manokana tamin'reto farany tindinika narahina fanazavana ny foto-kevitra no nentin'ny pasteur Mayola ho an'ireto mpikambana reto izay nahitana olon-tsotra, mpandrarà sy fofompitany sy ny maro samihafa indrindra moa fa ireo avy amin'ny antoko-pinoana samihafa. Misaotra Zagnahary zegny atsika zay nanomentsika tomomandra be dia be izay nahafahantsika agnatanteraka ny lanonana lehibe izay ataontsika eto Sambrano niany ity. Isaorantsika zegny Andriamanitra amin'izay. Faharoe moa Monsieur le Président, kakainy président anao tonga soa amin'ny lemaka be Sambrano zegny anao. Sy mpiaradia aminao dia hitanao fa maro dia maro ny vahoaka Sambrano izay nitsainanao tary ary namotromanao zisaketo amin'ny trapobe izay voretsika ty. Tsy manavaka olona tokoa raha ity antoko tarin'ny pasteur Mayola ity fa na olona ambony na vahoaka tsotra dia novaisiny avokoa. Eny fa hatramin'ny mpandalan'ny fomban-drazana azy na kristianina eny fa hatramin'ny silamo koa dia hita nandrafitra ity antoko ity avokoa. Za ty avy Antananarivo niaona tamin'ny vahoakan'ny Mampikony, niaona tamin'ny Kisozabe, ireo tompona andraikitra amin'ny toerana jiaby nanambara ny filatsahako vidiana filopenina tamin'izareo. Avake za nangataka tamin'izareo le amazanaka tsogo amin'ireo ray aman-dreny be jiaby reo. Ya misy atokoto fivavahana hafa koa fampiresaka tamin'nakazy. Avy tao Mampikony Port Berger tovitovy foagna le raha nataoko nagnano fiaona tamin'ireo ray aman-dreny Kisozabe jiaby, ireo tompona andraikitra amin'ny fanjakana amin'ny vahoaka nanazava ny antony sy ny antony ilatsahako vidiana. Eo Antsohihy za zao tonga eto Sambrano dia niaona tamin'ny antoko CFFM sy ny vahoaka teto Sambrano koa nanazavako ny sorotsorotratsy sy ny programme anazy ho ataoko koa fa za tonga amin'ny fitondrana zay. Pasteur, izy koa fampikoragna pasteur Mayola zay dia eo amin'ny apokalypsy dia miresaka finoana zegny. Dia amin'izao ty moa dia politika no koragny, ino ifandraisany politika ndraiky finoana? Ya, le finoana raha jiaby ataontsika politika jiaby
fa ny fomba hitondrana azy no samy hafa. Ny fandraisany zao ny finoana manana politika tsy mangalatra fa mpanao politika manana politika mangalatra amin'ny fitondrana. Donc politika zegny mangalatra fa politika koa tsy mangalatra. Donc ahora zegny mitondra fivavahana zegny mampiasa ny finoana ao amin'ny fitondrana firenena raiky na fanjakana raiky. Politika ny mitondra fivavahana zegny politika ny baiboly tsy mangalatra. Politika koa fa mivolagna politika volagnin'olo fa efa vandy jiaby fa vandy raha koragnanao fitabahoaka. Politika tonga mba mitabahoaka fa politika koa volagnin'ny baiboly aza mavandy. Tsy avandy amin'ny olo jiaby tsy mitabahoaka. Politika koa tonga tsy mamitabahoaka. Politika raiky ny mpanao politika ny fitiavan-tegna. Ary ampirenena jiaby ndraiky vatosoa, volamena, bois de rose olona ivelany fa olo mbitsy donc no mahita tombontsoa am'zegny fa tsy ny vahoaka. Fa politika ny baiboly koa politika koa mizara ho an'ny vahoaka. Ohatra Kristy mofo dimy ndraiky azan-drano io ny sakafo tamin'zareo tao apôstôly 12 zareo 13 jusqu'à Kristy io tsy ny hoaniny zare raiky mofo dimy ndraiky azan-drano reo fa namboariny zareo io navoky olo 15 nisy ambony 12 tsipika. Donc politika koa zegny ny fitiavan-namana fa politika koa ny fitiavan-tegna. Ka anao manontany anakay ino zegny ny fandraisan'ilay finoana sy ny resaka politika. Tegna politika koa le finoana. Za politika za mino fa anjanahary naneraka anaka politika anjanahary ampiarako amin'ny fitondrana. Ino politika anjanahary tsy mangalatra, tsy mavandy, tsy tia-tegna, tsy mamaly faty, tsy magnano kolokolo. Zany politika anjanahary jiaby zay. Zay ny finoana donc zay. Fanazavana misimisy kokoa pasteur mikasika an'izay satria pasteur nahafantarana ianao hatramin'izay hoe pasteur amin'izao nefa miditra amin'siny sy atin'izay ho filoham-pirenena izay mba hazavaina misimisy kokoa amin'ny saim-bahoaka izay mikorontana ny amin'ny hoe pasteur hitondra firenena. Ya, pasteur hitondra firenena. Izy io koa raha mbô safidiny malagasy jusqu'à zao ty nisy pasteur maromaro tao fanrotsaka. Pasteur Andriamanjato Risary, pasteur Daniel Ratsakopa, pasteur Zilon Ndrianjoary. Donc tsy mety am'jiron'olo donc hoe pasteur irotsaka ho fidiana zegny. Fa am'zareo koa fa politika volagnin-jare nareo za mety kiditra amin'io fa politika zegny maloto hoe politika halatra e, politika vandy e, politika fangorona karena e. Ka nareo tokony tsy miditra amin'io nareo mpitondra fivavahana. Tegna marina tokoa zay amin'ny lafiny raiky. Ino tokoa raha nisy 17 taona antsika teto. Tegna zay politika zay natao ny mpanao politika tamintsika teto. Vahoaka jiaby mahantra ary mpanao politika sisa tafavoaka. Lasa ny tan'olo, ombony olo, ny dahalo manjaka, ny vidy bary miakatra, ny tan'olo jiaby lasa ny vahiny. Fa tsisy tombotsoa ny vahoaka malagasy reo fa le olo mpanao politika. Ke za fa nisy iraka nampanaovan'Andriamanitra anaka fa rena n'Andriamanitra fahorian'ny vahoaka malagasy io tonga fotoana volagniny andana za maniraka anao hamonjy ny firenena malagasy fa reko ny fitarenan'ny vahoaka malagasy. Ke politika ny baiboly donc ampiaro. Politika ny baiboly ampiaro. Mana ihany pasteur Mayoli ny olo am'izao filosofa ty rehefa ho avy eo amin'ny fitondrana pasteur Mayoli matahotra ny olo sao dia ho tereny pasteur Mayoli anoana azy aby ny mpiaminao ivadika apocalypse na ny olona ao anatin'ny apocalypse ho terenao aby. Ya, zegny manko tsy possible. Tsy possible hoe izy président raika zegny ho tereny ny ray firenena aminazy hanaraka finoana. Efa nisy président tsika teto katolika. Filo Tsiranana, Filo Zafy, Filo Ratsiraka, Filo Andrajoelina. Reo katolika fa tsy ary naregny reo tsika nivolagna hoe olo jiaby mivadika katolika fa za président katolika. Fa nisy président hoe FJKM Norbert Lara Ratsiraonana, Ravalomanana Marka Rajonary Mampianina FJKM fa tsy ary nanery reo tsika zao ty nivolagna hoe anareo tsy maintsy mivadika FJKM. Ke karaha koa za pasteur Mayoli ahavita an'leriny olo ivadika apocalypse tsy 48 heures anao fa miala amin'ny fitondrana io. Karaha volagnin'olo foanako fomban-drazana za avy fitondrana za possible foananao fomban-drazana io ny magasy ny gasy ny fomban-drazana
mafiranena ny firanena anankiray ny fomban-drazany za gasy manana ny fomban-drazana ko avy amin'ny mamako Betsileo, papako Antemoro, raibeko Mayolio boaka Maroantsetra Betsimizara manana fomban-drazana izy za nafoanako fomban-drazana gasy za kolerana tonga amin'ny fitondrana fa mission nandran'Andriamanitra anahy tsy hamadika olo apokalypsy tsy hanery olo apokalypsy tsy hanafoana fomban-drazana fa amahany olo amin'izao fahantrana izao problème kolikoly alatany fahoriana anao koa tsy manambola zao ka marary amin'ny hôpitaly vita problème be ke zay mission nandranana ka Pasteur mikasika faminanena nisy fotoana antsika niresaka tamin'ny Foibe tao Isotry Tatanarivo tao mikasika ny Ramandrika zegny tamin'ny Ravalomanga petraka Soamatsara zay amin'ny fitondrana ho avy zio ty mety ho izy fe Ramandrika sa izay baka tsy nahazo zay faminanena zay za fa menana foana dia zao hoe mpitondra roa aoriana filora valomanana dia aorianan'io anao ny apetraka hitondra fanjakana tsisy fanazavana le faminanena fa tamin'ny filora tsiraka ndraiky filora valomanana tena ny précision hoe Ramandriaka no ialany io dia za po ivavaka za mba tsy sinamandriaka koa mifiranetsika fa tsy zakatsika taoko zay anisan'izany ohatra ny Prince Rachid Tsiaraso fa efatra na ny Prince Rachid Tsiaraso 4 izay resy lahatra sy ny fanolo-tanana iara-asa amin'ny Pasteur Mayola mpandrosoana nyty Madagasikara ity tsy nijanona fotsiny teo nefa ny Pasteur Mayola fa dia nivelatra bebe kokoa ny sehatra ny tafany ka nisy ny fidirana mivantana tamin'ny onjam-peo tsy miankina iray teo antoerana izay narana antso an-taroby mivantana namaliana ireo fanontaniana nikitikany sainy maro ny alatsinainy 12 Desambra 17 dia nitony ty ka niazo anambily be indray ny Pasteur Mayola amin'ny mampitarika fiangonana azy dia nitafa avy hatrany tamin'ireo mpino apokalypsy teto antoerana ny tenany ary teo no nanomezany toromarika ireto farany amin'ny tokony hijerenany anarana ao amin'ny lisy-pifidianana sy ny tokony andraisana anjara amin'ny fampandrosoana Madagasikara satria toy ny olo-pirenena rehetra ny fiangonana rehefa avy nitafa tamin'ny mpino ny Pasteur Mayola dia niaona manokana tamin'ny mpanjaka Isatsy Manambola Alexandre izay antsony ihany koa hoe mpanjakan'Ankarabe tsy nisy nipika ny resaka fa ny an'ny vohitra tao aorian'ny tafan'izy amin'ny rahalahy mianaka dia antsika jiaby Madagasikara ka tokony anambatra hery entina mampandroso azy ary dia naneo izay fahavononana izay ity mpanjaka ity tsy toy ny rehetra mihainohainona mipetrapotsiny ny Pasteur Mayola fa dia miezaka hatrany manakaiky ny vahoaka ka nisy ny fidirany tao amin'ny onjam-peo radio Lazan'Ankarabe teto Ambilibe ary dia nitohy tamin'ny fitafahana tamin'ny antoko CVFM teto antoerana izany narahina fanakalozan-kevitra sy fanazavana ireo foto-kevitra toy ny fanaony hatramin'izay rosy totsy ampodikoa ny fiteny nigadona teto atapy-tanànany Tego ny Pasteur Mayola ny alarobia 20 Desambra 17 izay efa nandrasan'ny maro fatratra ny fatongavany anisany niaona manokana tamin'izany ireo solotenan'ireo olobe avy amin'ny faritra Atsimo Atsinanana izay naneo ny heviny manokana amin'ny fiaonana amin'ny Pasteur Mayola igny ma mety satria izy tompony nagnazava tegna anazy hoe Andriamanitra niresaka aminy hoe fa lasaka anao amin'ny 2018 tondra président république tsy amin'ny maha-pasteur izy araka ny fagnazavany tao fa izy zegny nitondra ny firenena amin'ny zay olany amin'izy ny 2018 tondra ny malagasy rehetra mivaky ny afitra anay moa dia angatana izy ho tafita amin'izay nofinazy tanterahany Andriamanitra zay mba ho lanim-bahoaka zay moa ny fifidianana eto amin'ity firenena ty ny lanim-bahoaka rehefa lanim-bahoaka dia tsy maintsy izy mitondra ny vahoaka malagasy hita nandritra ity fandalovany ity ihany koa ireo solotenany mpianatra avy amin'ny université Antsiranana ary toy ny mahazatra moa dia eo ihany koa ny antoko CVFM izay tsy diso anjara hatrany amin'ny fiaonana amin'ny Pasteur Mayola isaky ny faritra rehetra izay lalovany